Vaon'ny fampianarana ambony kosa indray dia nahaton'ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana eny anivon'ny anjerimanontolo eny ny fitokonana izay nataon'izy ireo noho nisy fisian'ny fifampidiniana eo amin'ny mpampianatra ambony anatin'ny CSS sy ny mpitondra fanjakana mandra-piandry izany anefa dia samy miandrandra ny sy ny marimaritra iraisana na io ny mpianatra na ny eo anatin'ny CSS na ihany koa ny fitondram-panjakana. Nanapa-kevitra ny ampiato ny fitokonana tanterahan'izy ireo ny mpianatra avy anivon'ny faculté ny siansy ety anivon'ny université ny Antananarivo noho ny fahatsapana fa misy ny fampidiniana amin'ny CSS ny tompony ndraiky mpanjakana. Namafisin'ireo mpianatra avy amin'ity faculté ity fa tsy misy ambadika politika netsika tanterahan'izy ireo izay manana tanjona tokana dia ny fanirenana fampianarana amin'ny laony eny Anjerimanontolo. Nanambarany teo anivon'ny CSS fa manatanteraka fivoriana avokoa ireo mpikambana CSS isaky ny section misy mamerana ny nosy. Mandinika ny sosokevitra natolotra ny fanjakana izy ireo amin'izany. Miandry ny fivoriam-be nasionaly araka izany no andraisana fanapahan-kevitra miaraka mikasika ny toy ny fitakiana sindikaly. Nanamafy moa ny filoha nasionaly ny CSS ny Dr Ndimby Ralambomanana fa tsy misy ifandraisana ny fitokonana ataon'ny mpianatra netsika ny CSS ary ny fampitsoana ny fampianarana tanterahan'izy ireo dia zo sindikaly.